Salame, lahaly tsara bilaly, mbola tsara vô nosokafana ny ambasadiny Madagasikara tany amin'ny République populaire de Chine ny 6 avril 1973 araka ny décret mitondra ny numéro 73-092. Ny ambassadeur ny Madagasikara voalohany tany amin'ny République populaire de Chine dia ny ambassadeur Rakoto Ratsimamanga avec résidence à Paris, France, zay voatendry ny 6 avril 1973. Ny faharoa ny ambassadeur Rajonavelo Armand avec résidence à Paris, zay voatendry ny 27 mars 1974. Ny fahatelo ny ambassadeur Rakoto Foringa Crescent Soloery avec résidence à Pékin na Beijing en Chine, zay voatendry ny 12 septembre 1975. Ny ambassadeur ny Madagasikara Ampernas any amin'ny République populaire de Chine dia ny son excellence Louis Robinson avec résidence à Pékin ou à Beijing nanomboka ny taona 2019. Ahoana koa sara ny ambassadeur République populaire de Chine taty Madagasikara. Ny ambassadeur voalohany dia ny ambassadeur zay mitondra n'ilay anarana hoe Liao Wen avec résidence à Dar es Salaam, Tanzanie. Niasa teto Madagasikara ny taona 1973 tamin'ny taona 1974. Ny ambassadeur faharoa dia TIAN Zidong avec résidence à Antananarivo 1974-1979. Ny ambassadeur ny République populaire de Chine Ampernas avec résidence à Antananarivo dia son excellence Madame Xiao Gyoxaime nanomboka ny taona 2020. Ny amarana koazia dia ny capitaine de corvette Didier Tsiraka Ignace zay ministre des affaires étrangères nanao fitsidihana tany Pékin na Beijing tamin'ny volana novembre 1972 noho ny fanaraka tamin'ny République populaire de Chine fa ifandray ara-diplomatika ny firenena roa tonto dia ny République populaire de Chine zany sy Madagasikara. Araka zany 10 taona tamin'ity taona 2022 ity ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny République populaire de Chine sy Madagasikara. Sompy tsara amin'ny DIAN tantara manaraka.